20 taona lasa izay dia misy lehilahy tena mitady rena faly teto madio fa tsy mba mety nahazo rena mihitsy izy na dia efa tena nangatsaka mafy tamin'Andriamanitra ary nge volamenanao resa volamena vahoaka ialahy ngely tia ny azainy e mandehanareo mandeha io zavatra tsy vitako tao anatin'ny 20 taona lasa dia ho fitaiko androany na dia hamoizako ny aiko ary fa tamin'izay fotoana izay dia misy fanahy miteny taminy Roana misy raha fafamahery vaika ao anatin'lahy mety amiko ary tsy maintsy ho alako dia tapa-kevitra izy ireo fa hivarotra ny fanahiny mba fantatrao moa fiainana ny ainako na hatonga anao lehibe ohatran'izao indrainao izany efa lasa izany amin'ny fotoana fahalehibiazan'ny zanakareo io dia izavam-pitranga ary izavotra azo azy rehefa manomboka mitsira fitiavana mba ahafahana manala malédiction dia mila vehivavy virgine ho atao sorona ary izay mamono ny biby olona dia ho lasa biby olona ihany koa ayakota vesakela kamarataka sakura nafokon'olona tsy tonga saina na jolara-indahany na basy hipoka na biby olona naikitra tsy asakana zany tsy maintsy atrehako hanavotako ny zanako Sapalla hoe ahoana ity izany voaloka han fala le bibiolo ty e afaka ianao zany le bibiolona zay le secretinao lazaina tamiko tamin'ny malariva ary arotinao amin'ny fanontany sy ny abadony zany ny vahoaka aleo ihany ny vaoko bato sy vendrana dia amin'izay azoko atao izay tiako atao fa raha ialahy maneligelina dia elimineny alahy eny ary ifanjevety zany sika derin'Andriamanitra tsy maintsy mandresy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina derin'ny hazavana tsy maintsy andresy derin'ny aizina